Salama daholo eo androany isika dia ndao indray raha hiresaka ny toe-javatra izay tena nahagaga sy nanaitra ny besin'ny maro tamin'ity herinandro ity raha vantany vao nahita sy nandre ilay vidéo izay niparitaka eran'ny Facebook amin'ny ilay candidat ben'ny tanàna izay natolotry ny Irmara izany hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina no sady TGV sy ilay solombavambahoaka izay solombavambahoaka Irmara ihany koa tany amin'iny faritry ny Fianarantsoa iny izay nahitana disadisa ary tena hita fa niakatra mihitsy ny maripana tao anatin'izay disadisa ny fanaovan'izy ireo zay satria ilay député mo araky ny voalaza hatrany dia niditra ankeriny tany amin'ny trano izay kize an'ilay ben'ny tanàna ka tsy nahafaly azy mo izay ka nipitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa naisan'andro eto tsy ampandela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary familony dirantsika amin'izay pitsopitso ny mahakasika ny ady an-trano ny samy TGV izay dia ndaolo ho fantaritsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto matetika isika mitaraina tato ato zay amin'ny hoe niakatra ny maripana tsy ampy ny rotsakorana sy ny maro hafa ary mipaipay daholo ny rehetra amin'izay hoe tsy fampiny rano fisotro madio sy ny fatapatapahany herinaratra izay nefa ireny rehetra ireny misy ny antony izay mahatonga azy ireny dia avy amintsika tsirairay ihany satria nahoana isika dia tsy manaja zany tontolo iainana izany hoe eo amin'ny resaka dorotanety sy ny fanimbana ny ala ary rehefa tsisy mo ny ala dia tadidio fa mihena ny rotsakorana izay milatsaka ary isan'ny maharitra ny rano ka gaga ve isika raha toa ka tsy manana rano sotro madio isika ary mitaraina amin'izay noho ny afitsoko ny délestage lava satria tsy ampy ny rano izay hampiodina ny milina izay hamokarana ny herinaratra indrindra fa ny Antananarivo renivohitra sy ny manodidina any izay miaina avy amin'ny ranony andekaleka izy ireo ao anatin'izay famokarana herinaratra izay nefa noho ny dorotanety sy ny tsy fampinirotsakorana dia lasa miharitra izay rano rehetra izay ao anatin'izay resaka dorotanety izay hatrany mo ny tany Antsakanalabe be fandrina avaratra iny any amin'ny faritra Sofia any mo misy an'izay potika doran'ny mpivahiny avy any atsimo mba hambolena katsaka ny ala any amin'izay tanànany Antsakanalabe izay miditra any anivon'ny ala izy ireo manao trano bozaka sy manapaka ala manodidina azy ary dorany rehefa aveo mba afahany mamboly katsaka nandefa hirika mpitandro filaminana eo anivon'ny gendarmerie-pirenena sy ny tompon'andraikitra misahana ny tontolo iainana ny governoran'ny faritra Sofia mba handrava ireo trano tsy ara-dalàna any anivon'ny Atiala ary handray fepetra hentsitra amin'ireo tompon'andraikitra Atiala sy ny dorotanety vokatra izay dia nandositra ny ala tao ireo tsy mataho-tody fa mbola tao kosa ireo fitaovana nampiasain'izy ireo sy ny masomboly katsaka maro ka nodorana niaraka tamin'ny tranon'izy ireo nomena toromarika sy noentanina ny amponina manodidina ny Atiala mba handray andraikitra rehefa misy afo miredaka ary indrindra hampandre ny manampahefana sy ny tompon'andraikitra ankaiky azy indrindra mba ahafahana mandray fepetra ara-potoana mahakasika an'izay fanimbana ala izay resaka fiotazana letsi sy ny fanondranana letsi indray tany adaraina Voaimara letsi 700 kg no tsy maintsy nopotehana voalaza fa tsy nanaraka ny tety andro fiotazana izy ity ka nandraisana fepetra ary nipotehina tao daraina ireo letsi izay 700 kg ireo letsi 700 kg nalaina avy any andapa saika hoentina any Betsiaka ity saro natao maromokotra ity ary nopotehina tao daraina tamin'ny androny 20 novambra 2024 iny ireo letsi izay tratra ny mpitandro filaminana ireo ndao amizay raha horesantsika ny eo amin'ny mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna izay tena nalaza tamin'ity herinandro ity noho ny fiandohany izay fampilezan-kevitra isan-karazany izay député Andrianambenina Velomihotry Painsar
nisaotra sy nangata-tsodrano tamin'ny vahoaka. Tao amin'ny distrikany Farafangana no nahavoafidy any Andrianambenana Velomihotry Painsar osolombavambahoaka. Tsy nitsipadohan'ny lakan'ny tany na ity farany fa tonga nisaotra ny vahoaka izay nifidy azy. Nisy koa ny fangatahan-tsodrano tamin'ireo ray aman-dreny mba hahatontosaniny amin'ny ansakany sy andavany ny fanompoana vahoaka ao anatin'ny fepetom-piasany mandritra ny 5 taona. Narahana asa sosialy maro ny dian'ny député mivady izay niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy. Natolotry ny député mivady nandritra io diany io ny tranobe ara-drazana any Foko Zafisoro ao Ivato Farafangana. Simba ity tranobe ity teo aloha ka navaozana tanteraka izany amin'izao fotoana izao. Novitaina ihany koa ny fanamboarana ny tetezana amin'ny tapany atsimo ny komina Ankara mba ho fanamaevanana ny fahasahiranam-bahoaka. Ankoatr'izay dia nisy ny fanampiana ireo tobim-pahasalamana tena sahirana tamin'ny alalan'ny fanolorana kidoro sy farafara ary fanoloana ny tafo izay simba rehetra. Nozaraina ihany koa irony jiro lampadaire irony ireo komina 120 no tsy diany. Tsy diso anjara ihany koa ireo renim-pianakaviana fa nahazo kojakojan-dakozia ary nanaovana voinkava mahatratra ireo trabona tamin'ny haitrano niseho tao ifandrika. Midika izany fa tena miezaka manao aintso zavatra mihitsy ity solombavambahoaka ity mba hampiseho amin'ireo vahoaka izay nifidy azy fa tena vonina izy hiantsoroka an'izay adida manandraikin'izay ao anatin'ny 5 taona izao. Ny eo amin'ny mahakasika fifidianana bentanana indray dia tsy ialany zavatra mahagaga mo izany fifidianana izany efa hatramin'ny ela ka hatramin'izao. Fa ity indray mitoraka ity dia nahitana zavatra somary nanaitran'ny be sy ny maro ihany tao amin'ny Facebook tao ary isan'ny niteraka resabe mo raha vantany vao nahita any ilay afisy ny candidat indépendant anankiray izay any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy iny izay amin'ny anarana nomena Blandine mo izany laharana faharoa mo izy ity any amin'izay toerana irotsahany hofidiana amin'izay bentanana izay nisoratra teo amin'izay afisin'izay mo ilay hoe indépendant fa miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Inona no tena marina mahakasika amin'izy ity hoy ireo zay mpanara-baovao raha liana vao nahita an'izay afisy hoe indépendant nefa miaraka amin'ny Andry Rajoelina izay. Maro moa nametra-panontaniana ary samy niezaka nanadihady ny rehetra amin'ilay hoe saodiara ilay mpanao ofisy no diso fanoratra tamin'ity resaka hoe indépendant fa miaraka amin'ny Andry Rajoelina ity. Nefa tokoa rehefa nanadihady izahay ary niezaka nanontany an'ireo zay mpanonta an'izay resaka afisina propagande izay dia nilaza ny mpanao ofisy tany amin'ny JD Concept moa nanaovandreo izy ity fa ilay candidat mihitsy no ny komandy an'izao soratra ho apetaka tamin'ny afisiny izao ka io no niteneniny tamin'ny ireo zay mpanao an'ity concept ity. Mbola ao anatin'izay fifidianana izay hatrany mo tany amin'ny faritry atsimotsimon'ny Nosy iny tany amin'ny faritry ny Fianaratsomo no marimarina kokoa nahitana disadisa izay somary mahavaivay ihany tamin'ity fiandohany propagande ity satria nahitana famalina teo amin'ny solombavambahoaka izay amperinasa ary solombavambahoaka izay miaradia amin'ny Andry Rajoelina mo izy ity izany hoe natolotry ny Irmara mo ity solombavambahoaka ity ary lany tao anatin'izay antoko Irmara izay ka nisy tsy fitovian-kevitrany teo amin'ny candidat bentanana atao amin'izay tanàna misy azy zay izay candidat natolotry ny Irmara ihany koa izany hoe isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina izay satria araky ny voalaza tao anatin'ilay vidéo hatrany dia tsy nahazo lalana ity solombavambahoaka ity hitsofoka atao amin'ny QG an'ity candidat bentanana ity nefa dia mbola niezaka nitsofoka tao ihany ka raikitra ny famalina amin'ilay hoe tsy azonao atao izao mitsofotsofoka aty anaty QG-n'olona izao ary tsy azonao atao ihany koa no makamaka sary ity raha vantany vao tsy nazahonao alalana na dia solombavambahoaka aza ianao hoy ilay candidat bentanana raha nilaza ny hatezerany sy ny tsy fahafaliny manoloana an'izay fidirany ilay solombavambahoaka tao an-tranon'olona izay. Ka maro sahady moa no maneho hevitra manoloana an'izay fahitana disadisa ny eo amin'ny samy Irmara izay oviana ihany ara mba tena hilamina ity tany sy ny firenena ity amin'ity resaka politika ity satria mantsy toy ny valalan-karona ny olona amin'izao fotoana izao noho ny fitiavan-tseza sy fitiavam-boninahitra izay ka lasa mananao foana aby ny ankamaroan'izy ireny. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.